dia mbola mikafaliana lehibe indray no iarabako antsika tsara avy androany tonga sondra ianao amin'ity fandaharana anio alakamisy ariva ity isorana manokan'Andriamanitra ny amin'ny tombosoa sy fahafahana omeny aisy ianao mbola afaka hoeto amin'ny fanatrehany. Fantary fa betsaka natsoina fa kely namaly ny antso ary ianao anisan'ireo natsoin'Andriamanitra, anisan'ireo izay namaly ny antso ka tonga soa ianao fa manana ny anjaranao ianao amin'ity androany ity. Eto ihany koa moa dia te-hankasitraka manokana mpanompon'Andriamanitra mivady izay manome sehatra na mbola afaka mivelatra amin'ny asa fanomponana, mbola afaka manompo antsika tsara avy indray eto androany. Fisaorana amin'Andriamanitra ihany koa moa ny amin'izany fotoana omeny izany mba afaka mizara izay kely napetrany tato anatiko amintsika tsara avy. Androany dia te anasanao ary te hanentana anao zarao amin'ny olona fantatrao, amin'ny namanao, fianakaviana, zanakao, ray aman-dreninao, zarao ty fotoam-bavaka ity fa fotoana izao sy ianao zao hoe kristiana mijoro am-pinoana ahafahantsika sy ianao andray andreo teny fikasana sy andray andreo fampanantenana rehetra izay nataon'Andriamanitra amintsika sy ianao. Araka ny lohateny amin'ity volana ity dia hoe vavahady midanadana, efa midanadana ho antsika sy ianao ny vavahady, nefa manam-pinoana ve sika sy ianao andray ny anjarantsika, efa maka-toerana ve sika sy ianao andray ny anjarantsika. Izany ny mesazy ho zaraintsika androany fa mialohan'ny zavatra rehetra dia andao izao sy ianao ivavaka, tena hoe hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fiainantsika hatraikatra amin'izao ary raharantsika fotsiny ity tontolo androandroany ity dia betsaka ny zavatra nataony ka andao hankasitraka anazy ny amin'izany ary hanaja anazy amin'ny maha-Andriamanitra anazy, amin'ny maharay anazy. Eto ihany koa dia hangataka ny fanahy-masintsika satria tsy amin'ny herin'ny tenantsika, tsy amin'ny fahalalantsika fa ozy izay amin'ny fanahy indrery ihany. Hangatao mihitsy ny fanahy ny hanazava ny saintsika sy ianao ny amin'ny teny izay ho lazainy eto androany. Aoka ny fanahy mihitsy no tena hoe anokatra vavantsika sy ianao ihany koa hi-inspire antsika amin'ny vavaka rehetra izay tokony hasandratsika any amin'ny raintsika. Andao antsika sy ianao anandritra feo antsika ry vavaka. Raha io mbola mankasitraka anao izay androany any amin'ny fahafana mbola omenao anay, mbola fana miray aminao. Misaotra aminao tombo satria tena hoe mahatsapa tena hoe privilégié izy, mahatsapa tena hoe tena tianao tokoa izy malgré ny zavatra mety vitanay sy zavatra nataonay dia tena hoe ny mpanjininao mihitsy ny famonjenanay tsara avy ary tena nitaritinao indray izay eto androany ahafahanay ho tonga kristiana araky ny sitraponao, ahafahanay ho tonga kristiana manam-pinoana, tena hoe ahafahanay hiaina anatin'ny zavatra nomaninao anay. Misaotra ny amin'izany zavatra any Dada ary androany koa dia misaotra anao satria betsaka ny mety niala ny trano nanomboka maraina hoe hiasa da totosa tsara ny zavatra rehetra, nandeha izay dia tena narovanao, nandeha izay dia tena nomena tolo-tsaina ary ny tsara avy izay mety ny natao an-trano koa dia misy zavatra nataonao tamin'ny fiainanay na mety nampitombonao fahalalana na mety nitarihanao anao zavatra hafa izay dia misaotra anao tombo satria izany rehetrarehetra izany dia noho ianao irery ihany, tsy amikerinay, tsy ampatanjahanay fa nohonao irery ihany ka mankasitraka ny amin'izany, mankasitraka ny amin'ny torohevitra, mankasitraka amin'ny hery, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra vita satria noho ianao irery ihany izany rehetrarehetra izany vita. Ary misaotra satria ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa soa anay zanakao. Androany kosa nefa Dada dia rehefa mifandray eto fanatrehanao izay dia tsy te handeha araka ny sainay, tsy te handeha amin'ny maha-olombelona anay. Fozy ianao satria ianao fanahy dia takianao koa izay fanahy rehefa mivavaka aminao amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana ka tena hoe aoka ianao mihitsy no ampitoetra fanahinao ato anatinay Dada. Aoka ny fanahinao mihitsy n'olo-tsainanay no hanazava ny sainay ahafahanay hatakatra ny révélation tianao ambara aminay amin'ny alalan'ny teny izay ho alefa androany. Aoka ny fanahinao ihany koa hi-inspire anay satria ozy ianao hoe ny fanahy famarina dia hidina aminareo ary tsy ilazany amin'ny tena ny fanambara izao ampondray aminareo ka manasa ny fanahinao izany izay tena hoe ampiteny anay amin'ny inspiration anay ahafahanay hanokatra vavanay hivavaka aminao tompo. Miasa ianao amin'izao fotoana izao ary nizany mety ketraka androany dia aoka ianao ny amehery, aoka ianao no anangana fa dia tena hoe tsy tahakina ny boan'ity fotoana ity, ny amarana n'ity fotoana ity ary androany na mety fahotana mety vitanay dia mamelanay Dada fa aoka ny rahanao sarobidy no anasanay tanteraka hiala lavitra anay fahotana ka ahafahanay hifandray hifanatritava aminao amin'ity androany ity, ahafahanay ahita ihany koa ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay. Mankasitraka tombo satria tsy manana anjara intsony ny vavalo, tsy manana anjara intsony ny maizina fa dia tena hoe zava-baovao no anjaranay eto androany ka misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Halleluja, amen. Amen. Tena tsara ny tombotsika ary mendrika no dia raina hatrany izy.
anaraka hira kely anankiray tsika izay ataony ranontantsika rizarasondra de manasanao mihitsy mifanto na de tsy hainao aza le hira fa Araho mitonikira anatiny io de tena takaro ny zavatra rehetra ambadika izy le hira hoe nalainao avolavitra loatra ve de tsy ho tianao, nalainao valavitra loatra tena hoe nijalinao izao sy anao zany nalain'Andriamanitra avany lavitra tena nijalina nomezany aino atsika sy anao be nisitranitsika sy anao ary anatin'izany tena zavatra tsara de ny hoe tsy ny zavatra lazain'olona tsony no maizy azy atsika fa zay lazain'Andriamanitra satria efa voavonjin'Andriamanitra sika sy anao ka andao izao sy anao iray saina iray fo hitsaoka an'Andriamanitra anaja an'Andriamanitra hisaotra razy satria ihany koa izy le Andriamanitra matoky amin'ny teny Andriamanitra tsy mivadibadika fa zay lazainy de tanterany androany ray laza teny amin'ny fiainanao izy de ho tanterany avy hatrany ka misaorana azy mialoha ianao anatin'ity hira ity andao ary. Guru funi fianaku
lay olona no kasianao mitsaokanao lay olona nanaovanao zay molazanao fa tsy zay molazany olone tsy ankevana zao sy zao e izay lazany tenonao e izay aho e izay aho e. Halleluja, ino fa tena niraisin'Andriamanitra tanteraka ny fanajanao azy, ny fisaoranao anazy ary tena hoe ho ankasitrahany taky ny embokamanitra eo anatrehany zany. Ny teny mozaraina amitsika androany teny hoe et la foi pour recevoir les promesses de Dieu dans ta vie. Amin'ny teny gasy dia manao hoe manana finoana ahafahanao mandray ny teny fikasana na ny fampanantenana rehetra zay nolazain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Araka ny lohateny amin'ity volany moa ary tsy miala amin'izany tsika teny hoe vavahady midanadana. Ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izany dia hitantsika anatin'ny Isaia 40:1-12. Iarahantsika vakina amin'any Jesosy Kristy manao hoe ary danadana mandrakariva ny vavahadinao, tsy hirindrina izy na andro na alina ampidirana ny hareny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminao. Amen. Izay ny teny fikasana ny lazain'Andriamanitra amintsika ianao tamin'ity volana novambra ity, zany hoe hidanadana mandrakariva ny vavahaditsika. Anefa moa mety anontany tentsika hoe efa tonga le 24 novembre tsika nefa dia maninona mbola tsy expérience anao zany na maninona mbola tsy hoe tsy mahita zavatra lehibe anao miseho amin'ny fiainanao zany hoe vavahady midanadana zany. Mety manontany teny ianao ka androany amaly ny fanontanianao dia ny hoe manana finoana ahafahanao andray andreo teny fikasana sy fampanantenana rehetra zay nataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ianao. Ny ten'Andriamanitra hitondrantsika an'izay fizaran'izay moa dia anatin'ny Romanina 10:7-10. Vakitsika amin'ny Jesosy Kristy manao hoe ka ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Vakitsika amin'ny teny frantsay ilay izy mazava kokoa manao hoe ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Zany hoe ny finoana dia tonga avy amin'ny zavatra enitsika sy ianao ary ny zavatra ianontsika sy ianao moa dia ny hoe tenin'Andriamanitra. Tsy ho lava ty fizarana sy fampiarahizana ty fa ho fohy. Fa ny tiako zaraina aminao dia hoe mba azahoantsika sy ianao finoana dia misy processus, misy étape io fa tsy hoe kristianina dia tonga dia automatika misy finoana atao anatiko. Satria misy olona manana finoana lehibe, misy olona manana finoana kely par rapport amin'inony, par rapport amin'ny zavatra enina amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ny ozy ny tenin'Andriamanitra hoe na manana finoana kely tahaka an'ina ianao, tahaka ny grain de moutarde azy ianao dia afaka amin'ny teny tendrohatra hoe mila ianao teo dia misana ianao. Inona moa zany atao hoe finoana ary ahoana ny ahafahantsika sy ianao ahazo finoana. Le processus tanatin'ilay ten'Andriamanitra teo dia ny hoe la foi vient de ce qu'on entend. Zany hoe ny finoana dia tonga avy amin'ny zavatra enitsika ary ny zavatra enotsika dia ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe misy étape telo ao: ny tenin'Andriamanitra, ny fiainoana dia ny finoana. Raha jerentsika sy ianao ny tenin'Andriamanitra moa efa vatsitsika sy zavatra voasoratra ao anatin'ny Baiboly ho atsika sy ianao. Na lesona io, na fananarana io, na teny fikasana io, tenin'Andriamanitra zay ao anatin'ny Baiboly zay. Inona moa ny atao hoe finoana? Raha mijery ana dictionnaire tsika ny définition ny finoana dia ny hoe ny fiainoana dia azo lazaina hoe toe-tsaina feno fahalinana, zany hoe lina ianao, sy fifantohana, mifantoka, faniriana amin'ny pahatsorana andray sy atakatra izay hafatra atolotra. En d'autres mots zany hoe fiainoana dia ny hoe lina be ianao, mifantoka ianao satria lina ianao ary te andray sy atakatra ny teny zay lazaina aminao. Zay ny atao hoe fiainoana. Maintenant zavatra anontanianantsika sy ianao hoe amin'ny maha-kristiana anao ve rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia le kristiana lina ve ianao andray ny teny? Le kristiana ve ianao hoe mifantoka ve ianao? Le kristiana
te atakatra ny zavatra lazaina ve anao sa le kristianina le milaza hoe mipetraka de mahina le teny zany teny zany efa henoko zany tsy teny ana zany zany teny zany efa fatako zany foana ve ny lazainao zany karazana kristianina zany ianao sa le kristianina lina satria fantatro fa ny ten'Andriamanitra de misy révélation be da be na mety mahina ny teny impiry azy ianao fa à chaque situation de misy ny révélation ao ambadika an'iny zay mety mirelier amin'ny fiainanao ka karazana kristianina iny ianao karazana kristianina zay lina afantatra an'le ten'Andriamanitra ve lina atakatra ny révélation ambadika ny ten'Andriamanitra ve sa le kristianina mihaino fotsiny raha mihaino fotsiny motsika isanao hoe maheno fotsiny de hoe mandalo ohatr'izao le izy fa raha mihaino de miditra ary manamboatra zavatra atao anatiny ato midévelopper ao anatsika izay no manamboatra finoana manangana finoana ho antsika isanao ny ten'Andriamanitra moa araka lazaiko anareo teo hoe de misy 3 étapes le izy teo hoe ten'Andriamanitra de fiainoana araka ny efa zaraina teo de ny hoe ny fiainoana mitondra finoana inona moa zany hoe finoana ny finoana de amarin'ny Hébreu toko faha 1:12 manao hoe ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita ahoana moa izao sy ianao anna fahatokiana anantena zavatra anankiray mbola tsy hitatsika raha tsy hoe mamaky ny ten'Andriamanitra deja amin'ny lalan'ny ten'Andriamanitra no irosotsika lalala kokoa amin'ny mondin'Andriamanitra amin'ny tontolon'Andriamanitra amaizy azy anazy ary anatin'izany izy de manambaratsika ny fihevitrany manambaratsika ny fomba fanaony manambaratsika maizy azy anazy ka imagina hoe ianao kristianina miaina ianao ma kristianina mamaky ny teny ianao nefa de tsy raisinao le izy ahoana moa natakaranao hoe zao kay ny fihevitr'Andriamanitra ao anahy ahoana kay natakaranao hoe zao kay ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra araka ny lazainy de ny hoe fihevitritsika tsy fieviny ary lalantsika kosa tsy lalana zany hoe misy lalana zay tiany hitondranantsika zay tsara kokoa satria izy mahay tsara indrindra misy fihevitra tiany hitondranantsika zay tsara kokoa satria izy matakatra indrindra ny sainantsika olombelona limité ihany ny fahaizantsika olombelona limité ihany fa raha zao sy ianao kristianina mihaino ny ten'Andriamanitra mihaino zany hoe fiainoana mihaino ny ten'Andriamanitra ary tena hoe zany teny zany manamboatra zavatra atao anatsika de mitombo ny fahatakarantsika mitombo ny fahalalantsika ary zay no manana le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita manana finoana zany tsika izay midika hoe fanehoana ny zavatra tsy hita amin'ny alalan'le ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalinana zay ananantsika envers ny ten'Andriamanitra ny fahalinana atakatra ny ten'Andriamanitra zay no azahoantsika finoana mba ahafahantsika mahita zavatra goavana amin'ny fiainantsika isanao ary ahafahantsika atakatra ihany koa zavatra goavana amin'ny fiainantsika isanao androany mety mantany teny ianao mety miteny ianao hoe za tokoa zany mety hoe tsy niraisiko tsara ny ten'Andriamanitra mety hoe tsy nenoko tsara mety hoe mamaky fotsiny mamaky fotsiny fa tsy mamaky andray fa androany de shifter mihitsy ny fomba fisainanao shifter mihitsy ny fomba famakinao ten'Andriamanitra de alao zany ten'Andriamanitra zany hiasa ao anatinao anangana finoana ary amin'ny alalan'izany raha vavisanada betsaka ny zavatra ho hitanao betsaka ny zavatra expériencenao satria Andriamanitra de marina amin'ny teny foana izy fakitsika ny tena anankiray fariny finoana izay nampiarin'i David ary tiako hoe ho raisitsika isanao ho exemple tokoa zany satria ny maro ny protagoniste ao Baiboly izay natao napetraka eo ny tantarany sy ny zavatra niainany mba hangalantsika isanao ohatra amin'ny hoe amin'ny maha-kristianantsika isanao de ny tantaran'i David zany anatin'ny tantara voalohany toko 7:10 fa 3:20 mivaky toy izao manao hoe ary ankehitriny Jehova ilay teny nolazainao amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoero ho mandrakizay ary ataovy araka izay nolazainao fantaro fa ny tenin'Andriamanitra tsy hoe nolazain'Andriamanitra ohatr'izao fotsiny fa efa ny sainsainina n'izany teny zany fantany hoe asoantsika isanao fantany hoe ananitra antsika isanao fantany hoe anangana antsika isanao fantany hoe hiasa amin'ny fiainantsika isanao de niteneniny zany ka andaontsika isanao anao tahaka ny David zay teny rehetra nolazainao tamin'ny fiainanay dada fiainako sy ny fiainany zanako sy ny vady aman-janako sy ny fianakaviako sy izay rehetra manodidina anahy de ataovy araka izay nolazainao andaontsika isanao ho lana-pinoana
dia ho hitanao ny fagagan'Andriamanitra, ho hitanao ny zavatra tsy fahitanao taloha, ho hitanao ankehitriny satria efa zay no man'Andriamanitra ao anao. Dia tain'Andriamanitra daholo tsika isanao Andriamanitra ne omba tsika isanao mandritry ny tialy ty izy ne hitarika ny diantsika hatrany ary afatsika natanteraka ny sitrapony hatrany. Mahazo toa hatrany ianao mifoha maraina manaraka ny fitombavako ao anatin'ny groupe messenger SCI Unity sy SCI Madagascar Vavaka sy Fiderana. Ary raha mbola tsy tafiditra ianao mandefasa message fa zay apitranao anatin'iny. Ary ny fotoana riva tahaka izao dia isan'andro manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma amin'ny 7 ora sasany alina manaraha ianao fotoana. Misy fitombavaka anatin'ireo izy sketch izy horonan-tsary moa zany iarahantsika atakatra bebe kokoa amin'ny alalan'ny fihetsika afatsika ihany koa hoe manompo an'Andriamanitra ka tongava ary asao ihany koa namanao amin'ny alady zao ihany koa fitombavaka aty Maurice amin'ny Madagascar dia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Raha aty Maurice ianao dia SCI aty Camp le Vieux misy anay ary any Madagascar dia eny Taninandro. Bien sûr moa mandefasa message privé afahany anoranao hoe aiza fiangonana manatsanao manokana zay ary asao ihany koa namanao okenao anaiky ho tonga fitaovana zay ampiasain'Andriamanitra ho famonjena ny fanahy rehetra zay manodidina anao. Tain'Andriamanitra daholo tompoko ary entiko fahasoavana samindram-pona anaraka antsika amin'ny andro rehetrainantsika dia toetratra ny Jehova andro lavitsika. Amen. Samy taina daholo tompoko. Andehanao zakombande oeto lavitry ny fahazaranao voay varavaranao raha tsy anao no mamoa manahira lay tsisy makatona ny tiako idera fa raha nahita fity aminao aombainy elatrao fa raha nahita fity aminao ao fa te ahitako ny voninahitao mafeno tsy fakiny aram-bato e amin'ilay toerana akaikinao ho feno ahita tsy miato e ny voninahitao matahiwe haitona ny fanahinao kasiwalala ampiwatsy alamin'ny fanatrehanao le faingina tsisisike tsy anao anganongano meu finoana marisike andeha ambony rano Tahiana na andro na alinao androsoeny amin'ny lalandalinao androso tsy ato arotsako ny arato fefa reko ny teninao fa raha tena ianao Jesosy mba avelao ao anatronao eny aminao tsy hisy asakana tsy hivoaka ny lakanara teninao fa raha nahita fity aminao aombainy elatrao fa raha nahita fity aminao fa te ahitako ny voninahitao mafeno tsy fakiny aram-bato e amin'ilay toerana akaikinao ho feno ahita tsy miato e